Fa ho an'ny taranja basketball kosa indray dia kianja ronona indray ny faninana dia tetsy amin'ny kianja mahazatra tetsy amin'ny FP Mahamasina sy tetsy amin'ny kianja ivelany tetsy Mahamasina ihany izany ka lalao maromaro no nitanterahana tamin'izany. Isan'ny fanadihadiana rahantsika amin'ny ariva ity dia ny feonan'ny MFB sy ry zareo avy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana ny MFB moa no nivoaka nandresy tamin'izany lalao izany. Toy ny mazatra dia etsy amin'ny kianja FP Mahamasina hanonantarana ny taranja basketball tamin'ity faran'ny herinandro ity mbola ao anatin'ny lalaon'ny AZF ihany. Ity lalao rahantsika no sary ity dia ny fiaonan'ny MFB manao akanjo mavo sy ny ministeran'ny fitsarana manao akanjo manga. Nivoaka mpandresy teto ny MFB tamin'ny saraka 27-20. Teo amin'ny premier carton sy ny deuxième carton dia niady ny lalao ary nifandana tsara. Profanzany ny sakiny fletabe Teo amin'ny fidirana faharoa vao nampiseho ny heriny ny MFB izay hita ho nanatombo tamin'ny tanjaka tamin'ity lalao ity ka mora ho azy ireo ny batan'ny fandresena. Toy izao ary ireo vokatra hafa tamin'ity andro fahafito ny fifaninanana ity. Ny menina nandresy ny MCC tamin'ny 2020 sokajy. Ny Université Antananarivo dia nandresy ny MEEF tamin'ny TRDTR 2020 sokajy vétéran. Ny MDN nandresy ny HGR tamin'ny 2030 sokajy vehivavy. Ny NFA nandresy ny MTM tamin'ny 150 sokajy jeune. Ny ministeran'ny fitsarana dia nandresy ny ministeran'ny mponina tamin'ny 720 sokajy jeune. Ny douane nandresy ny CNRE tamin'ny 120 sokajy jeune ihany. Ny MRSP sy ny SMR dia nandresy ny MRSP tamin'ny 730. Ny ministeran'ny fitantanam-bola nandresy ny justice tamin'ny 120 Ny Assemblée nationale nandresy ny MP tamin'ny 730 sokajy jeune. Ny présidence nandresy ny Kapsaty tamin'ny 150 no 20.